Anio alarobia faharoan'ny volana avril taona 2022. Evanjely masina nosoratan'i Masindaty Joany, nalaina tao amin'ny toko 5 andinin'ny 17 hatramin'ny 30. Toy ny anangana ny rainy maty sy amelomany azy no amelomany zanaka izay tiany. Tamin'izany andro izany, nanenjika an'i Jesoa ny jody satria nanasitrana tamin'ny andro sabata izy, fa hoy Jesoa tamin'izy ireo: "Ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izao koa miasa." Izay indray vao maika nitady hamono azy ny jody satria sady tsy nitandrina ny sabata izy no nilaza fa rain'i Andriamanitra ka nanao ny tenany mitovy amin'Andriamanitra. Dia notohizan'i Jesoa indray ny teniny ka hoy izy tamin'izy ireo: "Lazaiko marina aminareo, tsy mahazo manao na inona ho azy ny zanaka afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, ary izay rehetra ataon'ny ray dia ataon'ny zanaka koa. Fa tiany zanaka ny ray ka maneho aminy izay rehetra ataon'ny tenany, ary mbola haneho aminy asa lehibe noho izao aza izy, mba ho gaga ianareo. Fa toy ny anangana ny ray sy ameloman'ny maty no ameloman'ny zanaka izay tiany koa. Ary ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny zanaka no nomeny fitsarana rehetra, mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko marina dia marina aminareo, izay mihaino ny teniko sy mino izay naniraka ahy no manana ny fiainana mandrakizay, ka tsy ho elohina, fa efa niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko marina dia marina aminareo, avy sady efa tonga sahady ankehitriny aza ny andro andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ka izay andre dia ho velona, fa toy ny ananan'ny ray ny fiainana ao anatiny no nanomezan'ny zanaka anana ny fiainana ao anatiny koa, ary nomeny fahefana tsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro andrenesany izay rehetra any am-pasana ny feon'ny zanak'Andriamanitra dia hivoaka izy, ka izay manao soa dia ho any amin'ny fitsanganam-piainana, fa izay manao ratsy koa dia ho any amin'ny fitsanganam-pahamelohana. Raha izao ihany tsy mahazo manao na inona, fa araka izay reko no hitsarako, ka marina ny fitsarako satria tsy mitady ny sitrapoko aho, fa ny sitrapon'izay naniraka ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, berana eo anao ry Kristy.